Fonja toerana iveron'ny maro ho fiafarany lalana, kanefa ho an'ny sasany mety ho fiandohan'ny fiainana vaovao. Anio andeha ho fantarintsika misimisy kokoa ny andraikitra sy ny tsara ho fantatra mahakasika ny fonja. Fandrarana ny fonja dia direction générale anankiray ao anatin'ny ministère ny fitsarana, zany hoe ny secrétaire général ny ministère ny fitsarana no eo amboninay dia ny ministry ny fitsarana moa zany any amin'ny faratampony. Ny asanay zany miopana amin'ny fitaizana ireo olombelona voafonja izay nomeny fitsarana taratasy fampidirana ponja. Zany fitaizana izany dia eo ny fijerenany mahaolona anireo olombelona voafonja ireo ahitsoko kely mihitsy hoe olombelona voafonja fa tsy gadra. Zay zany no fiantsoana azy amin'izao fotoana izao. De ireo olombelona ireo zany rehefa nomeny fitsarana didy ho fonjaina, de ireo no biazinay, ireo no tazonay mba tsy hivoaka tsy ara-dalàna ny fonja ary mandrapisy ny didy vaovao indray mahakasika azy. Aiza avy ny toerana ahitana fandrarana ny fonja eto Madagasikara? Manana izahay direction régionale 420. Zany hoe raha dika tsotsotra zany manaraka ilay découpage territorial izay misy amin'izao de 420 zany tsika zao raha ohatra ka 420 ny région. Ny tena fonctionne amin'izao de anaky 220 de ny anankiroa zany mbola ametrahana olona koa araky ny fanendrena izay ho avy eo. Izay direction régionaux zay zany no miandraikitra ny fisahanana ny fonja manerana ny nosy. Dia manana fonja eo amin'ny 420 eo tsika. Misy karazana fonja maromaro zany ny ataontsika hoe maison de force. Tsy afaha izao malaza be mihitsy zany hoe tsy afaha zany maison de force zany filaza indray zany hoe fonja manana fiarovana manokana ametrahana an'ireo eritreretina hoe criminel sy ilay manana didy famonjana somary mavesapesatra. Zany zakeo merci tosika koa zao dia fonja manana fiarovana manokana fa io moa zany le vaovao vao vita ary efa ampiasaintsika izy amin'izao. De misy indray natao hoe maison centrale dia mitovy amin'io Antanimora io isaky ny renivohim-paritany de misy maison centrale daholo amin'ny région koa misy maison centrale, zany hoe ametrahana ihany koa ireo voafonja mbola tsy vita fitsarana, ireo voafonja efa vita fitsarana ihany koa fa tsy de misy hoe antony manokana, tsy de grave zany ny peine-n'le olona, tsy de atahorana izy amin'ny fandosirana de apetraka antsika amin'le maison centrale zay. Ny karazana fonja fahatelo de ny maison de sûreté. Izy io zany any amin'ilay toerana tsy misy tribunal. Zavatra efa rafitra ny ainantsika taloha zany toerana tsy misy tribunal fa ny mampiditra ponja olona any de ny chef de district amin'ny alalan'ny atao billet de courroux mbola misy izy amin'izao fa iny moa zany efa misy pitsopitsony koa ny tety Mandalàna mametra hoe zao andro no faharetan'ilay billet de courroux ataon'ny chef de district. De ny fonja fahaefatra zay ataontsika hoe mbola établissement pénitentiaire koa de ny atao hoe camp pénal. Io ndray zany somary semi ouvert, zany hoe olona le alefa hamokatra amin'ireny tompam-pamokarana reny no mipetraka ao amin'ny camp pénal. Dia ohatrohatr'izay zany ny fonja amin'ny ankapobeny. Ny miandraikitra mivantana an'izay moa raha eto ministère de misy direction anankisivy. Zay zany no mba ny fahefako dia manao fandrindrana asa rehetrarehetra amin'ny toerana rehetra zay misy fonja zany. Dia ohatrohatr'izay ngamba ny amin'ny ankapobeny ny amaritako ny atao hoe fonja manatanteraka ny didy famonjana avy any amin'ny fitsarana dia mitaiza ireo voafonja ireo araky ny mahaolona. Zay ngamba. Manana zo toy ny olona rehetra ve ny voafonja? Ny zo tokony hananan'ny olombelona ety ivelan'ny fonja de mitovy amin'ny zo voafonja ihany fa afa-tsy ilay mivezivezy. Izay zany no tsy azo atao feran'ny didy aman-dalàna ny fivezivezen'izy ireo dia noho izany amin'ny alalana fangatahana manokana ka eken'ny administration
penitentiaire raha olona efa voatsara le olona na eken'ny fitsarana mahefa raha olona mbola tsy voatsara, izay ihany no ahitana voafonja mivoaka ivelan'ny fonja ary tokony arahana mpiambina izy amin'izay fotoana izay. Afa-tsy ilay voalazako tero aloha hoe affecté any amin'ny toeram-pamokarana ny amin'ny tombom-pamokarana ireo olona ireo dia mety ho hitantsika mivezivezy izy fa tokony misy mpiandry fonja ihany miandraikitra an'ilay tombom-pamokarana zany maharaka an'izay fivezivezena izay. Ny fivezivezena voafonja koa dia miala ao amin'ny fonja anankiray mandeha any amin'ny fonja anankiray zay le ataontsika hoe transfert ny filaza azy dia io koa zany dia raha olona mbola tsy voatsara izy dia ny fahefana ara-pitsarana ihany mahazo alalana manome alalana azy ary raha efa voatsara izy dia ny administration ny fandrarana ny fonja manome alalana an'izay inona moa no mety ho antony. Voalohany ohatra mahatsapy zahay fa feno ny fonja anankiray ohatra ny eto Antanimora na eny Antsefaly zany zao dia alefa any amin'ilay fonja mba heverina hoe malaladala kokoa izy. Tsika zao vao nahita fa nisy avy eo Antanimora fao ny vehivavy nalefa any Manjakandriana efa 100 mahery zao no nalefa any. Zany hoe sady manamaivana ny administration no ihany koa mijery an'ilay zony voafonja izay hitantsika hoe mivangongo amina toerana anankiray dia efa tsy sahazany zareo zany zay. Dia izay famindrana voafonja zay na ny administration no manao azy na ny ilay voafonja mihitsy koa no mangataka satria mahatsapy izy hoe sahirana ny fanaterana sakafo ny fikarakarana azy. Raha eto Antananarivo izy dia mieritreritra izy zany hoe any amin'ny fonja akaikikaiky ny havany any izy no fonjaina dia azony ataony mangataka. Izay fangatahany manokana izay dia izy no miantoka ny lany rehetrarehetra amin'ny famindrana azy ihany. Ohatra hoe ny tômôbila itondrana azy, ny mpiambina manatitra azy ihany sy izay pitsopitsony rehetra lany amin'izay fifindrana izay. Raha ny fanjakana indray zany no hamindra azy dia ny fanjakana no miantoka ny lany rehetrarehetra. Zay zany efa ampahafantarina ny voafonja zay raha voa fonjana amin'ny toerana anankiray ilay voafonja. Misy vola lovy raha manko voafonja. Raha ny didy amandalana aloha no jerevana raha ny havan'ny voafonja zany no hamangy ny havany dia tsy misy na ariary aza tokony ho alohany. Dia tokony manaraka fotsiny izy ny fandaminana mahakasika an'izay ora famangina izay voatondra ny lalàna hoe amin'izao no ora famangina dia hajainy tsara iny ora iny dia manana koa izy raha ohatra ka voafonja mbola tsy voatsara zany ny ovanginy dia misy fanomezan-dalana avy any amin'ny fitsarana azahoany mamangy an'io voafonja io. Raha ohatra moa ka efa voatsara izy dia izahay ihany no manao an'izay taratasy fahazahoana lalana izay. Fa inona kosa ary ny tokony ataony? Tokony manatona an'ilay tompony andraikitra mivantana maka an'izay tsara ho fantatra zany mba miezaka kely zany manadiady hoe inona moa zany no tokony ho fantatra mahakasika ny famangena voafonja. Dia rehefa manatona ny tompony andraikitra mivantana eo Antanimora zao tena misy kiosque anankiray mihitsy karazana ho an'ny visiteur zany dia eo no ampahafantarina hoe rehefa hamangy voafonja ianao dia zao no tokony ataonao, zao no tokony ataonao dia mino fa voava amin'ny ampahany izay olana zay. Ary rehefa koa manara-dalàna ny olona rehefa lazaina hoe maka taratasy any amin'ny fitsarana rehefa hamangy voafonja tsy mbola vita tsara dia manaraka mba misahirana kely manaraka an'izay dia mino fa ho moramora ny famangina. Dia ohatr'izay koa moa zahay zany tsy mitsahatra mihitsy hoe manentana n'ireo mpiara-miasa manafay aza manasazy indraindray rehefa tena tratranay hoe misy manao an'izany, misy maka vola amin'olona dia possible miakatra amin'ny kaodisy ny any amin'ny raharaham-pitsarana izay miandry azy koa moa zany dia ialana itsiny amin'izao indrindra amin'izao fotoana izao fa tsy handefitra izay raha ohatra ka tratranay ilay olona. Misy olona tsotra ve na mpandraharaha miara-miasa amin'ny fandraharana ny fonja ho entina hanatsarana ny zony voafonja? Ie, tena miara-miasa mihitsy zahay ary raha ny fanirianay dia ho maro be ny olona misehatra amin'izany fanatsarana ny zony voafonja indrindra fa eo amin'ny lafiny hoenti-manana ny fampianarana. Raha eo Antanimora zao dia efa ampolony mba tsy tenenako hoe anjatony ireo organisation de société civile moa ny ilazana azy tena manao ry zareo ary manampy be mihitsy
amin'ny fitezana ireo voafonja ireo, na fitezana ara-panahy zany na ara-batana amina resaka fampianarana, fandraisana tanana ny taratasy mpitsarana n'ilay voafonja, zany hoe manampy an'ilay voafonja mihitsy zany zareo manelanelana manamora ny fanaovana taratasy. Tsy teny fotsiny azy hoe mampianatra izy hoe ohatran'izao ny fanongatahana liberté provisoire zany de izy no manatoro hoe zao atao, zao atao, zao atao, ohatra zany. Ohatran'izay koa le hoe mampirisika ny voafonja ry zareo hanao ataontsika hoe libération conditionnelle ohatra, de misy tena miantoka mihitsy ara hoe na ny taratasy de iatoan'zareo satria olana ao ny voafonja zay, aiza ny ahitana taratasy, aiza ny ahitana stylo androatana, ahoana ny fomba mba misy modèle moa ko zany hoe atao hoe fangatahana libération conditionnelle zany, de manamora zany manamaivana ny asan'ny mpandraharahan'ny fonja koa le izy rehefa tena ataoko ny fanadihadiana. Inona kosa ny olana setrain'ireo mpandraharahan'ny fonja? Ny olana moa zany misy foana ny fanjakana mamaha olana foana hatramin'izay fa lay tsy fahampiana eo amin'ny isan'ny mpandraharahan'ny fonja perinasa zany de olana ray goavana zay ilana ivaholana foana. Ohatr'izay koa ny fitaovana mahatadidina reo de misy an'ilay atositosika ny fiaranay indraindray. Eny andohana Analakely eny ohatra vaky pneu de isaorana moa ny fanjakana fa mba nahazo cellulaire maromaro zahay tamin'ny herintaona tamin'ity ihany mbola misy tômôbila azonay ampiasaina, fa eo amin'le isan'le tômôbila tokony ho izy zany ny fonja maison centrale sy ny maison de force ataontsika hoe eo amin'ny 80 eo ny isan'izay mitambatra, tokony mba samy manana voiture cellulaire tsirairay avy. De zany olana mila famahana daholo. Zay moa ny mahafanjakana ny fanjakana, mino aho fa ho voavaha zay amin'ny fotoana mampety azy, fa na izany na tsy zany de miasa foana zahay ray assurenay foana ny asanay na de misy ary zay fahasarotana zay, zay angambany. Ny antso avo ataoko angamba reo olona zay misehatra na mbola maniry hisehatra na mbola efa ao perinasa amin'ny fanampiana ny fandraharana ny fonja, de izahay zany sady miantso no manao antoka ihany koa hoe reny zavatra omeny zareo reny ireny fanampiana reny de tsy ho anay velively fa ho an'lay voafonja. De rehefa ho an'lay voafonja le izy de hitandro zahay mba tsy haverivery an'ireny mba tsy hivilivily any amin'ny toeran-kafa, mba tena hoe vantana amin'ny voafonja mihitsy. Antso anankiray ataonay koa raha mba afaka jeren'izy ireo ihany koa ny mpandraharahan'ny fonja. Ohatra anankiray fotsiny be de be ny zanaky ny mpandraharahan'ny fonja maty am-perinasa. Ireo zany tsy mba misy miantoka mihitsy fa de onjoonjon'izy ireo samy rery zany no nefa tena hoe maty tam-perinasa le mpiara-miasa, de isan'ny mbola programa itadiavanay faamatsiam-bola zany zay zavatra zay. Raha ohatra ka misy fotoana ampahafantarana an'izany de zava-dehibe aminay sy anaovanay antso avo. Zay angamba ny azoko lazaina mahakasika ny saotra doboko. Saizay mahakasika ny fandraharana ny fonja amin'ny ankapobeny, fa ho jerentsika ny fandaharana manaraka kosa ny fandraharana ny fonja eto amin'ny faritra Analamanga.